Velom-panantenana avokoa ny vahoaka tany amin'ny faritra Sofia raha nahenony zavatra izay nambarany Andriamatoa Ministra fa hovahana avokoa ny olana ara-tany rehetra eto Madagasikara hoy ny Ministry ny Fanajariana ny tany sy ny raharahantany Andriamatoa General Lilson René de Roland. Tsy manana olana isika raha mifanaja sy tsy misy mandrava ny tany, misy mandrebireby sy manao didiny besandra ny sasany ka tsy maintsy andraisana fepetra averina amin'ny vahoaka malagasy sy ny tompony avokoa ny tany rehetra izay nalaina tsy aradrariny. Anisan zany ny eto mampikony sport berger nosy be ary manerana any Madagasikara hoy ny Ministry ny Fanajariana ny tany sy ny raharahantany Andriamatoa General Lilson René de Roland raha nitsidika ny distrikany mampikony ny andro ny 4 Desambra 2024 lasa teo. Nambarany fa laharam-pahamehana ny hamahana ny olana ara-tany izay sokajina ho goavana ka hitohany amin'ny faritra hafa ny fidinana ifotony izay hataony ary ho ampaharina ny opération dominiale concerté izay efa natao tao nosy be tamin'ny alalan'ny fizarana tany tamin'ny ire fokon'olona ao nosy sakatia. Faly arak'izany ny vahoaka ary velom-panantenana ka nitondra teny fisaorana tamin'ny alalan'ny solombavambahoaka 4 voafidy tamin'ny faritra Sofia. Tompon'andraikitra ara-panjakana sy vahoaka maro ny tonga nanotrona ny fahatongavan'ny ministra tany antoerana. Tamin'ny Kafalinina sy tamin'ny Panajana moa no nandraisan'ny komina ambanivohitra Mbotoaka distrikany mampikony tao amin'ny faritra Sofia any Andriamatoa General Lilson René de Roland. Deha mo arantsika kely ny ampahany amin'ny horonan-tsary ny amin'ny izany fahatongavan'ny Andriamatoa Ministra Lilson René de Roland izany tao amin'ny komina ambanivohitra Mbotoaka distrikany mampikony ao amin'ny faritra Sofia. Iny moa ny ampahany amin'ny horonan-tsary tamin'ny fahatongavan'ny Andriamatoa Ministra General Lilson René de Roland tao amin'ny komina ambanivohitra Mbotoaka distrikany mampikony tao amin'ny faritra Sofia. Fa ny tany ifasy lalam-pirenena fa enina kosa dia varo roapolo ny latsaka anatin'ny renirano fa tiantoka goavana no nahazo ireo mpandeha tompony vary hiampitany renirano ifasy distrikany Ambelobeny andro ny 5 Desambra 2024. Vary manodidina ny roapolo eo no latsaka anatin'ny renirano ifasy raha nokasena hoentina hiampita miaraka amin'ny lakana. Tsy nahazaka voalaza fa nitongilana ny fampidirana azy ka nianjera any anaty rano ny entana rehetra ary ny fandrombahana izany. Fantatra ihany koa fa tsy mbola ho vita atoato ny tetezana ifasy izay tapaka vokatry ny rivodoza. Efa miditra ny fotoam-pahavaratra ihany koa isika izao ka ho mafy ny fahasahirana ny mpandeha sy ny mpampiasa lalana any amin'iny lalam-pirenena fa enina iny. Fa Andriambavilanitra Bodo ilay mpanakanto malaza ao amin'ny faritra Analamanga modia ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga tokony hiaina sy hampitany heviny amin'ny hira ny tanora hoe mpanakanto Bodo. Raha ny nambarany Bodo Razafindrazaka tao amin'ny Solanga dia tamin'ny 17 Novambra 1797 no tena be mpijery izy ary tamin'izany izy no nafeny ny Palais des Sports. No lazainy ihany koa fa mety iny tamin'ny 13 Novambra 2024 iny no fampisehoana lehibe farany nataony
fa izy kosa dia hihira foana. Nambarany ihany koa fa tiany hiaina sy hampitany heviny asehony amin'ny hira ny tanora ankehitriny efa niaty ny dosol satria ny teknôlôjia efa mandroso be, efa betsaka ny mahavita studio an-tranony, izany hoe ambony be ny teknika sy ny teknôlôjia. Na dia eo anefa izany zava-drehetra izany hoe body dia mbola mamorona hira i Body Razafindrazaka izay miseho amin'ny endrika maro samihafa. Izany moa nahafatra izay nambarany mpanakanto Body izay mpanakanto kalaza ao amin'ny faritra Analamanga raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga. Fa Ramatoa Fanirisoa Ernaivo ilay ministra ny fitsarana kosa dia nilaza ny mikasika ny jirama na jiro sy rano malagasy mandeha ny fitsirihana sy ny fanavoazana ny fanarahana famatsina ny orinasa jirama hoy ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Ernaivo. Nilaza ny mikasika aneo jirama na jiro sy rano malagasy moa ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Ernaivo tao amin'ny pejiny manokana. Efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa nozaraintsika tato anatin'ity video ity. Nilaza ny mikasika ny General Lilson René de Roland moa isika izay nidina tany amin'ny faritra Sofia. Nilaza ihany koa ny mikasika ny lalam-pirenena fa enina ny any Ifasy. Tato koa isika nilaza ny hafatra izay nambarany ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Ernaivo. Betsabetsaka ny zavatra izay efa nolazaintsika ka tsy valamparana intsony ka hoy hoe zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Koa dia mankasitraka anareo na vita ny hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.